Ohatran'izany ohatra hoe tambola kely nahazo foana hoe lahy molotra be, lahy be loha be de anisan'ny zavatra naveriny olona tamiko foana zany ary tena ny atteindre be anazy zany tamin'izany. Aorianan'ny fijerenao an'ity vidéo ity de tsy raha tsony ianao hoe ahoana ny fomba fijerin'olona anao sy ny fanaratsiana atao aminao, ny fanakianana atao aminao de zay. Tambola kely de nieritreritra foana hoe ny fomba fijerin'ny olona anao manokana de tena manandanja be eo amin'ny fiainanao. Misy fahamarinana ihany zany satria natoraly amintsika zany ny fieritreretana hoe misy lanjany ny fijerin'ny hafa atsika. Ohatran'izany zany ny mpitsara eo amin'ny fiainantsika dia ny fianakaviantsika, ny ray aman-drenitsika izay mitaizantsika ohatra na ny ao an-trano, ny fiarahamonina, ny any am-piasana sy ny sisa zany de ireny olona ireny ny mpitsara eo amin'ny fiainantsika. Eo anatin'izany fitsarana zany moa zany dia misy ny fanatsarana izay ataon'ny ray aman-drenitsika ohatra na fanatsarana ataon'ny ao an-trano, misy koa nefa ny ratsy hoentin'ny olona tsirairay izay manodidina anao. Ao anatin'izany ohatra ny fanaratsiana tsotro zao resaka endrika eo ivelany ohatra tahaka an'izany zany ny fiainantsika eto ambonin'ny tany. Tsy afaka miala zany amin'izay fijerin'ny olonantsika zany isika. Ohatran'izany ohatra hoe tambola kely nahazo foana hoe lahy be molotra be, lahy be loha be de anisan'ny zavatra naveriny olona tamiko foana zany ary tena ny atteindre be anazy zany tamin'izany. Misy nefa ny fomba fijerena ny fihetseponao mba ahaizanao mandamina ny ao anatinao. Ao anatinao eo ihany ny asambarana rehetra izay ilainao. Izay fomba fisainana izay zany izay no antsoina hoe ohatran'izany ohatra hoe tambola kely nahazo foana hoe lahy be molotra be, lahy be loha be de anisan'ny zavatra naveriny olona tamiko foana zany ary tena ny atteindre be anazy zany tamin'izany. Be da be ohatra ny stoïcien izay malaza tamin'ny tantara. Taloha zany misy an'izany hoe Sénèque zany, Marc Aurèle izay empereur romain le rio raha tsy diso misy ny Epictète hatramin'izao vanim-potoana iainantsika zao de misy koa ny stoïcien izay mbola mapiatra an'izany filozofia izany ohatra hoe misy ny Elon Musk, Mark Zuckerberg, misy ny Vladimir Poutine, be da be izay karazana millionnaire rehetra izay hitanareo malaza amin'izao vanim-potoana zao de mapiatra an'izany foana. Would you like to do so now? They're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've done. No one should have to go through the things that your families have. Ohatra Mark Zuckerberg zao izay nadin'ny Sénat tany Amerika tany ny fahasalaman'ny saina sy ny fahasalaman'ny vatana miantraika amin'ny tanora zany momba ny tambazotra. Dikan'izany zany ohatran'le vidéo nijerentsika teo zany de misy tanora sy adolan-tsento na hoe zaza mihitsy moa zany izay namono tena noho ny fampiasana ny réseaux sociaux ny Meta. Mark Zuckerberg zao nandritra n'iny ranjery an'iny manontolo moa zany fa tsy hitantsika rehetra izy de tena mipresy anazy mihitsy ilay sénateur izay manontany anazy ary tsy mamela anazy iaina. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany Mark Zuckerberg dia tsy mikoropaka mihitsy fa mamaly tsara foana an'izay fanontaniana rehetra izay mitranga teo aminazy. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? When we think that there's any chance that the results Okay, you might be harmful. wrong. Let me ask you, how many times was this wording screen displayed? I don't know, but the You don't know. Why don't you know? I don't know the answer to that off the top of my head. But Well, you know what, Mr. Zuckerberg, it's interesting you say you Principe anankitelo zany no resahako anareo ao anatin'izany stoïcisme izany. Ny voalohany dia izay atson'ny zareo vahiny moa zany hoe dichotomie du contrôle, miala tsiny fa tsy haiko aloha izy amin'ny teny gasy. Dichotomie du contrôle io zany ilay faresahan'ny coach de vie be da be foana izy io le hoe misy zavatra azonao baikona anananao contrôle de misy zavatra tsy anananao contrôle. Misy boribory io ny ao anatin'ny rehetrarehetra dia anananao contrôle zany hoe azonao baikona zany. Ny ivelan'io kosa dia tsy anananao contrôle. Nefa eo ampovoan'ilay ivelany sy ilay anananao contrôle dia misy ny zone d'influence. Io zone d'influence io zany izay zavatra azonao influencena zany nefa tsy tena hoe anananao contrôle loatra.
Tsy haiko na azonareo ohatran'izay zany le izy tahaka ny marika Zuckerberg teo zany zao aty nifony izy zany tamin'ilay fianakaviana izay nanana na zanaka maty moa zany. Tsy hoe tanora moa zany fa zaza mihitsy le izy izay maty. Ny tena hita zany de hoe manana safidy ny olona de ohatrany hoe Mark Zuckerberg zany safidy namorona ny Facebook izay tsy nieritreretina moa andeha lavitra be ohatran'izao tonga hatramin'izay misy resaka famonotena ny olona amin'ny fampiasana an'le izy zay. Ny antony de ny antony le famonotena moa zany azavaiko kely any hoe misy manao harcèlement sexuel sy ny sisa zany ao anatin'le réseaux sociaux de lasa tonga am'izay ilay olona. Nefa koa safidin'ny ray aman-dren'ilay zaza ny manome anazy an'ilay tambazotra. Io zany no mipetraka ilay hoe dichotomie du contrôle hoe inona ny azo baikony Mark Zuckerberg efa ny promettre moa zany izy nandritra n'iny fanadinana azy iny fa anao izay faraheriny amin'ny sécurité ny zaza sy ny adolantseto azafady fa tanora foana koa voateniko ny fony izy arak'izany. Ao anatin'ny dichotomie du contrôle io zany mila manaiky ianao zany amin'ny fiainanao fa misy zavatra tsy azonao hovaina. Rehefa misy zavatra tsy azonao hovaina zany de ekenao zany izay. Misy nefa ny azonao hovaina ary ny tokony ataonao zany amin'ny fiainanao de mila se concentrer amin'izay azonao hovaina ianao. Tsy haiko na azonareo raha ohatra zany hoe misy olona manana ratsy be anareo hoe alako lesy zay moa zany le exemple ako toe alako lesy be molotra be de ahoana moa zany fa mety azo hovaina moa zany aloha fa chirurgie be mila vola be ohatra jerena kely zany hoe azoko hovaina ve zany de rehefa tsy azonao hovaina de ekena hoe tena zay marina le izy ary tsy maninona zany satria ohatranazy zao izay nitantarako tany amin'ny voalohany hoe tamin'ny mbola kely tena tsy zakako mihitsy atao an'izany nefa taty aoriana nisy ohatra hoe misy olona ohatra flaty anao hoe tsara kely molotra ao ohatra zany de hitako ihany hoe tsy voatery izay eritreretin'ny olona ivelanao zany marina fa mila ekenao zany hoe samy manana ny opinion-ny ny olona samy manana ny heviny ny olona. Zay ny voalohany. Ny faharoa indray izay antsoina hoe antifragile. Io antifragile io moa zany ohatran'izao zany le concept hoe misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ary mila miandry foana ianao hoe zavatra ratsy ny tranga eo amin'ny fiainanao. Tsy pessimista. Ny pessimista manko hoe mieritreritra ny zavatra ratsy foana de very ao anatin'iny. Mila manaiky ianao zany hoe isy zavatra ratsy hitranga aminao de mivonona amin'izay ianao. Tsy haiko na azonareo maratsy ny optimista moa zany dia mieritreritra foana hoe tsara ny zavatra hitranga eo de lasa tsy manao effort tsony ianao. Rehefa manao an'ilay antifragile ianao de lasa mieritreritra an'izay ratsy ohatra zao hoe ataontsika exemple ihany le momba ny Mark Zuckerberg teo Mark Zuckerberg zao nandritra n'iny fanadinana azy iny. Ny sénateur moa zany rehefa manadina anazy dia resaka sécurité na sécurité ho an'ny firenena zany no mahatonga an'ireny olona reny atsona eo amin'iny ao amin'ny Sénat reny zany. Hoe misy Mark Zuckerberg zao tao misy ny patron ny Twitter ny TikTok sy ny sisa zany. Mila miandry foana ianao zany hoe isy fanontaniana enjana be mahazo anao. Azo ataonao exemple koa zany amin'izay zavatra atrehanao amin'ny fiainana ohatra anao examen ianao na tsy fantatra hoe misy situation sarotra idiranao na hoe misy problème dia miandry foana ianao zany hoe zavatra sarotra ny tranga eo amin'izay ianao vonona amin'ny zavatra sarotra iny ary afaka se concentrer amin'iny. Tsy haiko na azon'ilay ohatr'izay zany le hoe antifragile zany. Somary afoezikely ihany ny fahatelo de natao hoe view from above. Io le atao hoe mijery ambony foana. Matetika isika rehefa ohatra hoe misy zavatra mitranga de mieritreritra foana hoe ohatrany hoe hito le problème ohatra de mijery ohatr'izao tsika de tena io le problème de tsy afaka eo mihitsy. De mila mahay mijery ambony foana zany ianao hoe raha misy olana avy aty ambony aty zany ianao ny mijery an'le izy. Ny fihetseponao zany dia mila hainao ny migerer anazy. Zay moa zany malaza an'le izy fa tsy haiko loatra le izy amin'ny teny gasy. Mila hainao zany mandanjalanja an'le izy. Raha ohatra hoe tonga de mafana be fonao aza tonga de miteny fa endraso kely aloha mangatsiatsika tsara ny fonao izay ianao vao manao an'izay fihetsika tokony ataonao. Amin'iny zany ianao mba hitanao tsara hoe fihetsika voahevitra tsara le izy. Ny tena fanontaniana zany de hoe ahoana ny fomba fihetsika eo alohan'ny fihetseponao fa tsy hoe ahoana ny baikonan'le izy. Somary hoe baiko kely ihany moa zany le stoïcisme fa zay ny tena malaza azy hoe tsy hoe baikona zany le izy ianao zany tsy hoe robot fa
ahoana ny fomba fihetsika ao alohan'ny fihetsem-ponao. Isika moa zany hoe miraraha an'izay fomba fijerin'ny olona antsika foana. Matoy ianao zany miraraha an'izay lazain'ny olona mombanao dia tsy mijery ianao hoe inona ny zavatra important aminao. Mila manana zavatra tratrariny ianao zany dia lasa tsy rarahinao azy izay zavatra lazain'ny olona any ivelany. Ohatra hoe tsy fantatra hoe ohatra ngedangeda ianao ve ohatra dia miteny olona hoe anao ranga bota be. Tsy maninona zany aleo ny olona iteny an'izay fa eritrereto kely aloha hoe inona no valinao momba an'izay. Raha ohatra hoe miatendre anao na hoe tonga ao anatinao hoe tena tezitra ianao mamiteny an'izany le olona dia jereo kely avy alavitra hoe tena marina ve le tenen'le olona. Raha marina dia tsy maninona toy zany le izy tonga ao aminao dia misy fahamarinana. Kanefa iny fahamarinana iny tsy voatery hoe ratsy zany fa ianao no miteny hoe important aminao ve zany hoe anjaranao amin'izay no mijery hoe tsara ho anao ve le ngeda. Raha tsara ho anao tsy maninona. Raha tsy tsara ho anao azonao ovaina zany ao anatin'ilay dichotomie du contrôle dia azonao ovaina zany le izy. Mahaiza foana zany mijery an'izay mety fihetsem-pon'ny lisany ny fihetsika eo anatrehan'ny fihetsem-po aza tonga dia mijery be hoe vao miteny le olona hoe zao dia aza rarahina hoe tonga dia hamaly an'iny ianao fa raiso kely aloha hoe ao an-tsainao hoe inona marina ny tena tian'le olona tenenina. Dia ankoatran'izay fantaro hoe inona ny tena valeur anao tazomy ny tena valeur anao aleo ary manao an'izay eritreretinao fa mety aminao toy izay miaina amin'ny fomba fijerin'ny olona. Tsy haiko na azo lisany aza atao zany izay andrasan'olona amin'ny lisany fa izay valeur ny lisany no ataovy satria izay ihany mampitombo ny confiance en soi. Ny fatokisanao tena zany dia izay ihany mampitombo an'ilay izy. Dia tadio sy zavatra ivakiana aloha amin'ny fiaina lisany amin'izay lisany tsy miraraha izay lazain'ny olona avy any ivelany intsony. Ohatran'izay ny azo ambara momba ny ity vidéo ity fa amin'ny manaraka hitantsika indray izay toy iny izay aloha ny ambangivangony. Masoa daholo.